Voalohany dera sy voninahitra atolotsika ho an'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ilay ny tompo nahary ny tany sy ny lanitra ary nahary ny zavatra rehetra. Nahary anao, nahary ahy. Akasitraka sy midera azy tsika satria nomena an'izao tombonandro am'izao andro alakamisy harivariva zao. Ary manesitra koa fiarabana ho an'ny vahoaka ambany lanitra tsy vaky volo, ho an'ny vahoaka ambany lanitra namako, havako, ny nakinakiny zanaharany, ny hatsarana, ny fandriampahalemana, ny fitiavana, famelan-kely koa sy ny rafo atolotry ho antsika tsirairay antokatrano any isambatan'olona. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh jamia. Mialatsiny raha manao an'ity video en direct ty zaho am'izao andro harivariva zao. Ary ialana tsiny koa raha tsy nampandrianareo mialoha mahakasika an'tiky video ty satria maro loatra ny fanontania mipetraky. Efa ray volana anao zay PDG Andry Biahary. Aiza le fampanantenana? Aiza le resabe? Aiza le harenanay malagasy zay noentinao nangalarinao soi-disant? Aiza ny vahaolana am'ty firenenantsika tiky? Akory fijerevanao raha politiky, raha fitondrana sy ny zavatra rehetra mandalo amin'ny firenena tiky? Etseroa maro isan-karazany. Miatrika anareo eto aho rahalahinareo, zandrinareo, anadahinareo, babanareo, longonareo, malagasy ambany lanitra. Ny voalohany indrindra aloha dia isaorako ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Isaorako ny vahoaka malagasy ambany lanitra izay niady mafy ka nahavy anay nody tanin-draza. Sitranay etiny matory reny valiana ramatsy ahy. Isaorana koa ny tafika malagasy izay nampalalaka niaro ny vahoaka sy ny fananany, niaro ny zoom-pirenena, ny an'ny polisy indrindrandrindra sy ny an'ny zandarma koa izay nanao ny ainy soa zavatra ka nahatonga ny tany sy ny firenena ny lamina ankehitriny. Tsy hainy tsy isaotra nareo anivon'ny fahasalamana izay ny karakara reo vahoakatsika niady, ny sedra. Ary etoana koa mamerina avao ho an'ireo izay namoy havana, nareo havanay izay lasa korazana androany, tanondrika sy miaraory amin'ny fianakaviana rehetra zahay. Izay mbola ho jerenay ankaiky ny mahakasika an'ireny victime eran'ny Madagasikara niazo ny fahafatesa reny, insha Allah ta'ala. Mamaly an'le fanontaniantsika aho satria tsy hanao resaka lava eto hoe aiza le vahaolana, aiza le voandalana. Eto sahiko miteny aminareo ry vahoaka malagasy ambany lanitra longoko. I PDG Andry Biahary tsy niala tany Europe ka nandeha nitondra valizy na sakodo nody aty an-tanin-drazana. I PDG Andry Biahary tsy nody aty an-tanin-drazana fa hoe malalaka ny lalana. Eny ara fa nandia nody taty aho toy ny reo mpivahiny satria nanefa visa. Fa vazaha koa ny aho niditra tiky miaraka amin'ny passeport européen satria tsy nomena passeport maha malagasy ahy. Ino mako zany misy antony angamba ary mbola ho jerena hoe ino ny antony zay. Fa nandoa visa 90 euro aho. Tsara koa satria mba mampidibola amin'ny kitabolam-panjakana. Donc visa 90 euro, tsy haiko izay 45 ou 30 jours, 60 jours. No midirako teto amin'ny tany sy ny firenena izay tany latsahan-tavoniko izay maha malagasy ahy. Tsy de hoe izay resaka visa zay no ivalam-parana, fa le valiteny am'le fanontaniatsika etseroa. I PDG Andry Biahary ho an'ny tonga tety amin'ny tany sy ny firenena izay niterahany, niaviany ary niadiany.
satria raha niady PDG Andry Bihary teto antoerana nanomboky 2017 jusque 2023 nialany teto amin'ny tany sy ny firenena na dia tiana Andilam-Bato aza izay anovako kokoa nareo Andilam-Bato fa minambary tsy maintsy misy latsaky kokoa tsika iaby Andilam-Bato any izay miheny sy mijery anay tsy nitondra dinika ary tsy nitondra filavahaolana PDG Andry Bihary sahy milaza aminareo androandro vahoaka ambany lanitra namako tiako PDG Andry Bihary nitondra vahaolana ho an'ny tany sy ny firenena satria nampanantenako anareo hatry izay depuis nialako teto amin'ny tany sy ny firenena malagasy tiky de hoe nangalatra aho za tsy nangalatry fa zao mahay sorotra ny halatra izay nidradradradraiko teo nanovako tiktak do izay nilanareo porofo fa isaorazanahary nihitanareo vahoaka malagasy ny porofo zay nitadiavinareo de napitsanganareo nandrodana nireny fitondrana gaboraraka sy fitondrana mpanao tsinjahazolena reny zay mbola nanovako bravo anareo izay mahatonga ny PDG Andry Bihary jusqu'à androany tia tsy mitady place ary tsy mitady voninahitra fa tonga hilokoloko hiambany ary hanonotra ireo vava zay nataony tany la France. Ino ny vava nataony Andry Bihary tany la France? Manana 5 millions d'euros Andry Bihary tany la France hoentiny hanavota sy hanarenana ary hiarahany misalaha amin'ny vahoaka malagasy ambany lanitra. Marina io ary mihoatran'izay ny fanientiny Andry Bihary avy any ary efa tonga eto amin'ny tany sy ny firenena efa 3 semaines zay manambola tsika ry malagasy manana vahaolana tsika ry malagasy misy harena tsika ry malagasy manana solution tsika malagasy noentiny ny ekipa ny Andry Bihary zany rehetra zany nientiny ireo investisseur zay namany ny fampiraharaha anatin'ny pays anaky 5 maneran-tany izany rehetra zany izaho mitena aminareo hoe fa amintsika Madagasikara eto voaloha fa 3 semaines io solution io fa amintsika Madagasikara eto fa misy 3 semaines et bon on sait pas encore hoe ino antony ino nandrasa nareo nametra-panontania amiko hoe ino le voandalana ny voandalana noentiny Andry Bihary avy any dia hanavozana sy hanarenana ny fampianarana hanavozana sy hanarenana tontolon'ny fahasalamana hanavozana sy hanarenana ny lalam-pirenena rehetra rehetra ha indépendant alimentaire mba tsy hanafatsa sakafo tsony ny malagasy ho indépendant tsika amin'ny sakafo ny hananganana zone industrielle isaky ny district raha district anao mpamboly mangahazo efa misy projet plan business plan efa misy vola noentiny Andry Bihary avy any hanovana zone industrielle ny mangahazo tsika balahazo tsika fa tsy miboaky firenena tsika ty fa ahodiketo dikan'izay tsika fa tsy manafatsy lafariny reo lotsy tsika reo manana coton i Madagasikara hasy zay jajaja coton de Tuliara ka ajirajoely mba naboaka reny chien de salon azy ça reste entre lui fa tsy hainy manazava azy hoe coton Tuliara io coton Tuliara hasy le amboletsika anamboarany reto fitafy reto nitondra vola vaventy Andry Bihary sy ny ekipany izahay sy ireo investisseur nitondra vola be ary efa tonga avy tany sy firenena tsika eto hanovana zone industrielle baka Morondava jusqu'à Fort Dauphin reo hasy coton tsika reo fa tsy mila miboaky firenena tsika tia na sinoa mamboly eo na gasy mamboly eo na vazaha mamboly eo ny hasy tsika tsy mivoaka firenena tsika ty sasy fa amboary eto miodiky eto lamba miboaka amitsika eto
manana voandala Andriabihary satria efa nataony business plan, fa nataony projet isaky ny pôro havaozina ary isaky ny pôro miala 20 à 30 km ny pôro dia asina zone industrielle. Dika zany plan stratégique Madagascar raha ohatsy ka tsy misy ny mahay. Fa ireo zavatra rehetra aondra na Afrique ireo mandalo Mozambique, mandalo Océan Indien. Dikan'izany raha manana zone industrielle tsika isaky ny pôro, manana zone franc tsika, manana usine tsika hanao rassemblage afaka atao Angarabe izay hasina zone rehetra rehetra. Dikan'izany fanjakana koa afaka manofa angara amin'ny ireo entrepreneur, ireo investisseur, ireo zay afaka hanao rassemblage na tobile na moto etc etc. Nitondra koa Andriabihary système fanamboarana goudron mba tsy hitrosatsika vola amin'ny Banque mondiale sy FMI et tout ça consort. Ary système tsy nandroany io efa ampiasana any Europe any io. Afaka hanamboaratsika lala goudron zay tsy hitrosatsika vola. Deja koa tsika tsy hitrosa satria maro tsy lanitsika anatin'ny 2 tao fitondrany PRRM Mikael tiky izay tohanatsika tiky. Tsy lanitsika anatin'ny 2 tao vola no entiny investisseur ny Andriabihary a Madagascar eto. Wallahi billahi. Vavako miteny zao. Lehilahy aho mitsanga eto. Ray volana aho nangina, ray volana aho niandry. Mais toute la patience, il y a des limites. Zay mahatonga miteny androany. Amin'ny sehatra fahasalamana, miandry ny rehetrarehetra. Ny amin'ny tafika malagasy efa nifampiresahanay zay zahay nanantona ny ministre de défense Tandroko Tianara Razafitombo ary nakasitraka azy satria tsara izany hevitra zany. Tsara zany projet zany. Satria zahay mitondra projet de développement, mitondra projet création d'emploi. Raha nisitrakay inshallah taala raha toka akasitrahan tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy akasitrahan mpitatana antsika eto Madagascar jusqu'y tamperany 2 tao izay mampisany tiky refondation tiky mbany 65 à 70% ny peuple malagasy miasa iaby ary miasa mihoatra ny 150 € ny karamany isambola inshallah. Ny investisseur anay tsy mitovy amin'ny investisseur handeha hampitrosa atsika malagasy. Hainareo zahay silamo fa tsy mihina hakin'olo. Hainareo zahay musulman fa tsy mampitombo drala. Misy lalana amitsika eto, misy contrat zay mandritra ny 25 ans. PDG Andriabihary nitondra investisseur tsy hila mine d'or ou pierre industrielle. PDG Andriabihary tsy nitondra investisseur mila gaz na mila pétrole. PDG Andriabihary nanda investisseur hampambola atsika hanao développement amitsika eto hiara-hiasa amitsika vita 25 ans miverina amin'ny fandrakana malagasy izay investissement mipetraka eto na infrastructure io na inona ino io zéro intérêt. Tsy gaboraraka io ary tsy resaka atavy andelany raha réel. Fa miandry tsika fa gasy. PDG Andriabihary nitondra solution io rano tsika arina anatin'ny ranomasina any tous les secondes io. Mila mipody amin'ity tany ipetraratsika tiky hambolena. Ireo rano milevy ambany tany any io fa vitany commande sy ny zavatra rehetra. Tako angamba fanitanareo tamin'ny réseaux sociaux eto zahay tasiny any nijery an'ireny forage reny. Groupe na forage, monterana forage handavaha rano isaky district mienga bakantsimo any jusqu'à Diego mamoaky rano tsika. Misy fiaraha miasa koa zay nataonay anatin'ny projet ao ny rano havoaka eo amidy amin'ny Jirama zay tokony ho an'ny Jirama
de jirama mivarotra antsika vahoaka sy ny fanjakana. Zay le contrat anatin'ny 25 ans io. Dikan'izany tsy mibabitrosa malagasy. Nanay disinday. Raha hivarotra rano zay amin'ny jirama mety 0,19 centime. Donc jirama mahay ty hampanefany antsika malagasy. Dikan'izay fa voakajinay anatin'ny 25 ans hoe mimpody investissement nay ataony anatin'ny rano. Tsy misy trosa malagasy. Tamitsy 25 ans any firenena ny zavatra naorina eto. Bénéfice firenena, bénéfice zahay inshallah. Ny herinaratra zay bon, tsy haiko natapaky na réseau na ino fa misinaly angamba le vidéo. Androany ty aho zaho tsy resaky concertation. Zaho bon, tsy haiko na fomba filaza. Androany toy tsy haiko na sondage raha volaniko. Tsy haiko vasa zao. Tsika ve hiasa hiandry ireo manan-kevitsy sy manavahaolana sa hiasa tsika amin'izay vahaolana efa misy arahana hevitra tsara. Ampoliko ndraiky fanontaniako amintsika vahoaka malagasy ambany lanitra androany. Tsika ve hiasa hiaraka amin'ireo manan-kevitra hitadiavana vahaolana sa hiasa miaraka amin'ny vahaolana efa misy arahana hevitra tsara. Zay fanontania zay apetrako amintsika vahoaka malagasy androany amin'ny lakamisy harivariva toy. Mba tadiavako valiny zay inshallah tahala satria ny vahaolana ny solution ary tsy lany ho anaty roa tao fa amintsika amin'ny firenenantsika eto eto fa Madagasikara eto fa mbo miandry tsika hatseto mazava raha iabiaby tsisy blanchiment d'argent tsy misy vola halatra tsy misy trosa ka izay fanontania zay ro petrako amintsika vahoaka malagasy hoe tsika ve handeha hiasa ho an'ireo zay manan-kevitra hitady vahaolana sa hiasa tsika amin'ny vahaolana zay fa misy harahana hevitra tsara. Izay mahatonga nanao video androany satria hamaly an'le fanontanianareo vahoaka malagasy ambany lanitra namako iabiaby tiako. Zao mino sy matoko fa tsy misy pôma sasy eto. Fa tsy misy pôma sasy eto fa pôma reny la iaby. Ka dikan'izay atako angamba tokony fa fanarenana fiatrefana ary fifanampia ro tokony ataotsika. I PDG Andry Bihary androany mahasay milaza aminareo ry vahoaka malagasy ambany lanitra. Fa nizanizany tsy makato io fitondrano entiny PRRM Mikael sy ireo rahalahiny efatra miaradia amin'ireo dia fahavaliny PDG Andry Bihary. Nizaniza ny hanao an'izao hanongam-panjakana dia fahavaliny Andry Bihary. Nizaniza tsy mankato ireo tetikasa zay vinavina hoentiny PRRM Mikael hampandrosoana sy hanarenana an'ity firenena tia dia fahavaliny PDG Andry Bihary. Mino sy matoka ry vahoaka malagasy ambany lanitra fa miray hevitra amiko nareo ary miray fo amiko amin'izany décision sy zavatra teneniko zany. Androany zahay dia vonina PDG Andry Bihary sy ireo investisseur haiko io fanontania io misesisesika amiko ato isan'andro ikaiha isan'andro andefasa message amin'ny isan'andro mahakasika an'izay ko Kofalidaya. Zao raha volaniko aminareo ry vahoaka malagasy namako, ry vahoaka malagasy ambany lanitra.
Kofalidaya raha lahiko. Kofalidaya longontsika, longonareo, anaky Toliara, anaky Malagasy, anaky Madagasikara. Hitanareo reny tabatabako tamin'ny fisamborana azy nampigadranandry zareo miaraka amina Savangy. Tsy vitany milaza aminareo zaho fa mampitanjona nareo iaby amin'ny réseaux sociaux, nareo iaby mahay manao mahay ty fiaina Kofalidaya io. Atsaharonareo manomboky zao mivolandroany io. Fitenenanareo fanenjehanareo any Kofalidaya io. Sisy zao androany amizao 5 février 2026 zao mitenanareo ry vahoaka ambany lanitra namako. Kofalidaya victime manakahy nigadragadrany Ravatomanga ndraiky Rajoely ndraiky Tsay Christian. Ka laha nareo tsy ho reraky so de ho fahavaloko nareo. Laha nareo tsy mijano so de fampitady tsika. Satria matoa ny tabataba mahakasika an'iny. Matoa niady jusky nivoantao anatin'ny fonja. Haiko ny raha nisy ary nambarako anareo ny zavatra nisy tamin'ny tany sy firenena eto. Victime manakahy Kofalidaya nigadrany Rajoely, nigadrany Tsay Christian, nigadrany Mamy Ravatomanga sy reo firongony. Ka laha nareo tsy mijano fivolananareo Kofalidaya io, ho fahavaloko nareo manomboka androany. Niezaky tsy nitena aho depuis fa androany aho mivola aminareo. Laha tsy mijano fandratiany fanosoapotaky eo, tsika iaby eo na iha na babanao na reninao na ty vatanao piatavan'olo ty fanampia amin'ny tany toy. Na iha ho na babanao na reninao na ty vatanao afaky manampy koa laha manamoa iha amin'ny ty fitondrà ty. Manaka nampianay ty fitondrà ty androany zao. Ka laha ty fanampia Kofalidaya ny firenena tiky, antsika vahoaka malagasy, tabatabanareo sanandro, ho fahavaloko nareo. Mavertira ho zay. Ary hilako tany misy anareo. Satria zaiko olo teneninareo sanandro tsy mampiteny ahy. Hainareo ty alina nataoko any Kofalidaya, niboahany tanatin'ny prison tao, tamin'ny gadrany Rajoely sy Ravatomanga azy, sy Tsay Christian. Tsay Christian ndraiky Ravatomanga ndraiky Rajoely nampigadra 3 fois koa. Dikan'izay victime manakahy. Fa tsy hoe tsy anaky ny rakotony na tsy avy amin'ny tany niavian'ny rakotony de tsy mahazo manampy firenena, tsy mahazo manampy vahoaky. Zaho tsy vola resaky maro fa manomboka androany nareo ho fahavaloko. Laha mbo mitohy wawawanareo mahakasiky Kofalidaya satria zaiko olo volaninareo zao. Tsy vahatsy amizay aho, tsy petraky amizay fa ampy zay nanao nareo zay. Matoa nareo tsy nanday preuve jusqu'à androany toy, natoa nareo tsy nampiseho zay zavatra rehetra zao. Dikan'izay ampy zay. Atamperitsika manomboka androany. Ndao tsika andeha hiasa, ndao tsika andeha hiova. Ova toatsay io. Tsy no mahazo vola kelikely iha, tsy no mahazo tambiny kelikely iha, ka hamotehanao ty aveniranao, hamotehanao ty hoavinao. Fa hilanao mbao aho. Lafa zao mivolanao iha fahavaloko zay. Ny fahavaloko Rajoely iny, fahavaloko Tsay Christine iny, fahavaloko Ravatomanga iny fa hitanareo tany nandehanany nanzay. Dikan'izay iha mbo hanilanao androany. Ho haninao androany ilanao androany io, be tsara soa. Ajanono. Laha mana moyen iha, mana possibilité iha, mana investisseur iha, aboaho manahaky volanako enany zao, hanampiatsika ny fitondrà tiky, hanarenatsika ny firenena ty. Hay aby nareo iabiaby mandefa raha amy Kofalidaya mana ratiraty iabiaby io. Ary zao koa mivolanareo iabiaby zay influenceur en Europe any io. Zaho niavy eto mivola aminareo nandeha passeport européen, nandoa visa 90 €. Dikan'izay aho lany visa ko mimpoly any. So de fampitady any tsika. Lafa tsy mana article nareo no tsy mana raha ho resahy ankoatsy Kofalidaya, ho avy any aho holy. Zao mako vazaha henany zao satria tsy nomea passeport gasy fa passeport vazaha avao nilirako eto nandoa visa za. Donc ajanono. Na iha na iha Cynthia na iha na qui que ce soit na iha. Na iha Petsambava na iha nareo any Europe any. Mampitandro nao.
baissez les voix et ferme vos gueules. Sinon zaho avy satria olo volaninareo tsy mampiteny isan'andro io zay ko fa lidaya zao zay ko victime nahakahy ty fampigadra tsay Kristian no Ravatomanga no Rajoely azy victime nahakahy nahatonga exilé any. Donc zaho nandeha passeport vazaha nilitsy atao nandao 90 € io dika zay vizako lany dao 60 jours moly aho so de fampitady antsika fa nareo manao France na aia nareo tsisy hamonjy anareo zaho mbo impoly any ho antsika malagasy etoa zaho tsy andeha hialy liako etoa ka tsy mety laha nareo ho fahavalo satria nareo vahoaka ambany lanitra io nanovako aigna tsy ho zavatsy nitadiavako investisseur à gauche à droite nanovako toro 29 pays zay io ty hahasoantsika hanatanterahako teny nataoko reny satria nangatahako am'Janahary reny teny reny. Donc les millions d'euros et les millions de dollars fa Madagascar etoa tsika hiasa ajanono amizay fanateraty la mana business plan iha mana projet iha vonjeo PDG Andry Bihary mandefasa iha MP amiko ovaliako na hinany zao fa laha voresaka ankoatsy ty asa hanampiatsika ny fitondrato io raha resahinareo ho fahavaloko nareo manongo bakeo manongo baka mpamarotsy kapiky jusque mpamarotsy avion fahavaloko. Zaho tsy raha zaran'olo ko resaha hagadra e gagazo e tosako ansoro nilay holo nareo n'olo eo henany ary zaho n'olo io n'olo nanday voandala hoahintsika vahoaka malagasy ambany lanitra tiako hanarenatsika ny ty firenena ty fa niavy PDG Andry Bihary à Madagascar etoa millions de dollars millions d'euros mety ho milliard aza raha tena mandeha tsara ny asa ary raha vononanareo ary vononareo investisseur ako 10 pays 10 reo 29 pays nandehanako fa 10 nanaiky antsika androany dikan'izay mbo misy ty ho avy mitodiky aminao monsieur le PRRM Mikael mon colonel hajaina ianao no vatona sonotry ny tany androany sokafo ho an'ny vahoaka malagasy ny lalana ataovy ny fampiaraharahana ataotsika hanarenatsika ty firenenatsika ty atombokotsika baka antimo any jusqu'à Dego any zahay tsy hanao aha ary zahay tsy hanao mbo handiniky lafa misy projet nareo mila réalisena. On est là pour réaliser tous les projets de Madagascar. On est là prêt, on est prêt jusqu'au bout, sans intérêt, sans dette pour les pays. De fantanena tako malagasy to le hany hoe tsika ve hiasa hiandry an'ireo manan-kevitra de hitady vahaolana sa hiasa am'le vahaolana zay fa misy eto arahina hevitra tsara mahay ny gasy mahay ny vahoaka mangetahetan'izany firenena. Je mets ça en référendum. Je manenky hoe alotsika hiaraka am'ireo manantsaina manam-pandiniha ka hitadiavana vahaolana manova eny. Apetako ndraiky koa aleotsika hiaraky hiasa am'le fa misy vahaolana harahina hevitra tsara manao eny na tsia. C'est des référendums ça dans les réseaux sociaux. Tarehiny Andry Bihary androany io iraky ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwata illa billahi al-azim. Tsisy hery na fahefana na voninahitra avy amiko zany rehetra zany fa avy am tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Vohonareo lalao atombohotsika le asa na hamaray avao hamaray juma insha Allah monareo faveratsika ndaotsika hiasa ndaotsika hanarina tanana tiky ndaotsika hamelony gasy hampiakaritsika 150 € par mois ny karamany gasy zay 48 € androany io ny simeginy malagasy 48 € hampiakaritsika 150 € par mois ny simeginy malagasy manomboka hamaray. On est là antsoinareo zahay avy on signe le contrat vita
Zay tianareo hametraran-drala ao na hataonareo amin'ny banque centrale ao na hataonareo amin'ny compte-nareo any na hataonareo iny, zahay manara-maso avao ty ataonay. Vonona zahay. Laha tsy ampy io, zahay maeritseritsy fa ito tsy lany anatin'ny 2 ans, fa laha tsy ampy io mbo manafatsy ndraiky zahay. Laha tsy atokisanareo zahay gasy manahaka anareo, hafarinay bakao azy mena sofy reo ifanatsika amitsika. Vohao ny lala inshallah. Vonona zahay. Voandala ho an'ny vahoaka malagasy ambany lanitra tiky. Hafatsy tiky baka amin'ny Tompo-Janahary. Hafatsy toy laha tsy avinay aminareo vahoaka ambany lanitra malagasy toahy, dia ho be kibo satria mitondra hafatsy tsy avy. Ary zao tsy mitondra enta tsy voafe, fa mitondra enta haiko ary mazava. Ataovy investigation rehetra, ataovy enquête rehetra, fa vola madio ary vola hampiasaina ary vola haverina sans intérêt ny vola hoentina eto. Mbo mihoatra an'izay koa ny projet d'activité sy projet de développement hoentinay fa io heky alohan'ny lalana, io heky ny misy. De ndao hiasa tsika, ndao hanampy tsika, ndao hifanometana tsika. On va serrer les coudes. Tsy asia tany fiavia zao, tsy asia hoe Taninarivo hoe Fianaratsoa Toliara, non. Atomboko baka atimo any jusqu'à avaratsy any. Andribihary tsy mila place, Andribihary tsy mila voninahitsy. PDG Andribihary n'a pas besoin quoi que ce soit. Raha ilany Andribihary ireny fanampanantenana zay nataony vahoaka ambany lanitra reny depuis 2023 reny ho tanterahiny eto, hiarahina amin'ny vahoaka malagasy. Hamitadidy aho ray aman-dreny. Nitondra vahaola anao fa tsy hitondra fa nitondra ho an'ny firenena sy ny vahoaka rehetra ato anatiny. Manana projet zay ho an'ny police pirenena, manana projet zay ho an'ny gendarmerie, manana projet zay ho an'ny miaramila, manana projet zay ho an'ny fitsarana, ho an'ireo bureaucrate rehetra izay bureau mpanjakana rehetra isasokadiny. Dikan'izay miandry antsika, miandry anareo ny fahavonona anareo. Madagasikara ko, Madagasikara anao, Madagasikara antsika. Zay no ela zay no enga ry vahoaka ambany lanitra namako tiako. Anao velomanareo aho, fa zay ny tsakotsako androany hirehaky baka an-tanàny zay. Misy ohabola zay baka amitsika any, ny kibo hasia hany ho tsy asia vandy. Eto tsy misy resaky vandy, eto tsy misy resaky gaboraraky, eto tsy misy resaky andrasoandraso. Tonga de action. Zay nandrasan'ny vahoaka malagasy ambany lanitra amin'ny PDG Andribihary depuis 2023. Tonga de action. On est là pour faire l'action. On est là pour réaliser vos rêves. On est là pour réaliser notre rêve. On est là pour réaliser les rêves du peuple. On est là pour réaliser les rêves de Madagascar. L'indépendance de Madagascar. La liberté du peuple. Et le développement pour le pays. L'indépendance pour le peuple. Zay mitambatra vato, zay misaraka fasika. Manao velomantsika iabiaby, ho anareo Andilam-Bato any, ho haintsika an-taniraza eto. Raha misy teny tsy zakany ho tsy mety aminareo, apetraronareo amiko zao longonareo, fa zay raty arionareo anaty riakany. Raha misy teny mahatafotohana anareo anatin'izay video kelikely zay, ifonako amin'ny Tompo-Janahary, ifonako aminareo. Fa zahay eto niavy pour réaliser les rêves du peuple malgache, pour réaliser les rêves de Madagascar, pour réaliser les rêves de notre ancêtres. Izay razambetsika sy dadabetsika razantsika niady ho an'ity firenena tiky. Makasitraka makatelina, miandry anareo zahay, miandry ny vahoaka zahay, miandry ny firenena zahay, fa vonona zahay mangady sy ny harina, ary efa vonona tokoa ny lailahy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manao velomantsika iabiaby rolahy
ninakinaky ny tompo zanaharany ny hatsarana fandriampahalemana ny fitiavana sy famelan-kely ka ho amitsika rehetra tsirairay avy na nareo anandilam-bato zay malagasy toahy indrindrindra fa tsika vaoka ambany lanitra rehetra eto Madagasikara. Masina ny firenentsika ho ela velona ny fanavaozana.